Tafiditra amin'ny dingana faharoa amin'ny fifanitsanana ny fiadina izay tombonaka eran-tany valopolo sy roa arivo lalao atao amin'ny 13 novambra 2024 ho avy izao eo antsika amin'ny Sénégal, Madagasikara andray an'i Sénégal amin'ny lalao mandroso ary atao eo amin'ny kianjabe Mahamasina manomboka amin'ny ora sasany. Rehefa tafavoaka eo amin'io dingana io moa zany ny ekipa anankiray tafavoaka amin'io dia hiditra amin'ny dingany vondrona indray izay hivondronana ekipa roapolo ka ireo ekipa afrikana roapolo ireo dia tsinjara vondrona dimy misy vondrona iray zany misy ekipa efatra dia izay voalohany isaky ny vondrona avy eo no isotenan'ny Afrika any Russie amin'ny 24 zany hoe dimy zany no isotenan'ny Afrika amin'io fiadina eran-tany amin'ny baolina kitra 24 raha mahakasika ny lalao manokana zany izay atao amin'ny faha-13 volana novambra ny zoma ho avy izao eo amin'ny kianjabe Mahamasina dia ny tsara ho fantatra eo amin'ny fitsarana dia avy any Rwanda, teratany Rwandais anaky efatra no hitsara ny lalao Muniemana Oudou, Simba Honoré, Wilisa Raymond Nonati, Akizimana Louis ary ny referee assessor na ny inspecteur des arbitres dia avy any Soudan, El Taher Mohamed Osman. Ny commissaire au match kosa dia avy any République démocratique du Congo, Massamba Malunga Jean Didier. Tsara fantatra koa ankoatran'izay dia ny lalao miverina dia ataony Dakar efatra andro aoriana lalao mandroso araka ny akantsika ny fa-17 novambra zany hoe andro talata izy io. Mahakasika ny ekipan'ny Sénégal indray dia tamin'ny talata omaly ala zany tamin'ny 10 ala no tonga nigadona teto Madagasikara ny ankamaroany ny délégation avy amin'ny Sénégal. Ny ankamaroany no satria efa nisy olona anankiroa efa tonga teto Madagasikara nanomboka tamin'ny alahady tsy iza fa ny filoha-hevitra faharoan'ny fédération Sénégal baolina kitra Andriamatoa Abdoulaye Saïdou Sow sy mpikambana avy ao amin'ny ministéran'ny fanatanjahan-tenan'ny Sénégal Andriamatoa Papa Ibrahima Ndoye efa tonga teto izy mijery ny momba ny installation sy ny infrastructure manana sy andraisana ny ekipa ny Sénégal. Tiky izany fa tena miditra antsehatra ny fanjakana any amin'ny Sénégal amin'ity lalao ity profil zany dia 5 ny délégation officiale ny Sénégal zany amin'ity lalao ity ka 5 amin'izy ireo dia mpilalao